Andriamatoa Filohan'ny Repoblika Madagasikara Andriamatoa Jaina Andry Rajoelina dia nametraka ny vina atao hoe transformation agricole. Ao anatin'izany vina zany dia ny fampitomboana ny vokatra eto Madagasikara. Izay dia amsehatra ny fambolena fa amsehatra ny fiompiana ihany koa. Izany hoe io transformation agricole io dia tafiditra anatiny ihany koa ny sehatry ny fiompiana. Ny tanjona ao anatin'izay dia amin'izay le hoe fampitomboana ny vokatra izay kanefa hitantsika fa ny tatsaha-pamokatra dia sady mamokatra izy moa zany vokatry ny fambolena no mamokatra ihany koa vokatry ny fiompiana. Mifandray nefa ireo asa ireo satria ny fiompiana dia mila ny fambolena ihany koa dia mila ny fiompiana. Matetika ny ataon'ny tatsaha-pamokatra dia atao fanaovana épargne ny fiompiana. Nefa hitantsika androany amin'ny fanatanterahana n'izao fankalazana ny faha-telopolo taona ny MPE izao dia nanambara ny MPE fa azo atao tsara ny mampidi-bola amin'ny fiompiana. Isan'ny anjara toerana raisin'ny MPE eto anivon'ny nosy dia ny fanomezan-tanana sy ny fitondrana anjara biriky amin'ny fanampiana ny mpisehatra rehetra ao anaty tontolo fiompiana aika-piodina. Ao anatin'izany ny fitondrana ny anjara biriky amin'ny fanatanterahana politika ny ministera fa indrindra amin'izao akatoko ny faha-telopolo taona zao. Io zany dia anisan'ny asa ataon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana izay iarana miasa ihany koa amin'ny MPE izany hoe mampiroborobo ny sehatry ny fiompiana izay cycle court moa zany ny tena atao mba hahafahan'ny tatsaha-pamokatra zany mampidi-bola ao anatin'ny tokantrano zareo tsirairay avy. Ensemble, transformons le secteur agricole.